Lehibe natokana ho an'ireo maire sy teknisiana avy amin'ny commune, ny avy ao ministère sy ny avy ao amin'ny NDDL dia ilay fampidinana aty Madagasikara les formations ilay tanterahan'ny agence française de développement satria les CFEB izay atao any Marseille izy io isataona noho ny fahavitsian'ilay fahafahana mandefa olona makany ivelany sy lafo ny mandefa an'izay telo isataona eo teknisiana avy Madagasikara makany nanapa-kevitra ny fiaraha-miasa tao amin'ny AFD sy ny fiaraha-miasa koa amin'ny NDDL izay fampiofana ny commune ao anatin'izay dia nampidinina aty Madagasikara les formations ka nahitantsika tematika efatra zany izay nahafahan'ny mpanray anjara eto Madagasikara zany zato izy 5 isaky ny thème nahazo ny fampiofanana izay dia nahazo certificat manaporofo fa afaka miasa ho an'ny firenena eo amin'ny seza fampahasina ny commune tanàna lehibe izay zavatra tena ilaina tokoa noho ny filantonana zany hoe fahatsarana zany service tokony omena azy zany amin'ny lafiny tanterany na ny fanazana ny trano na tantarana fotodrafitrasy na ny fampitaovana dia zava-dehibe natanteran'izao isaorantsika manokana ilay développement izay nanaika namatsy vilany nampidinana aty Madagasikara ny fanirina dia utilisan'izany ho an'ireo commune rehetra Madagasikara izay antony nampidinana ny NDDL ao anatin'ilay formation mba ahafahantena miaraka amin'ny ministère fanazavana ny tany mizara an'izay ho an'ireo commune aminy Madagasikara izay nataontsika voany dia makasitraka be dia be koa ny anjara zava-dehibe loatra ny tanjavoany ka dia ho an'ny firenena